Ny fifandraisana Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy Andriamatoa Andry Rajoelina. Fifandraisako amin'ny filoha tsy miova araka ny teneniko. Deux émissions anametrahana an'izay fanontaniana izay foana hoe manaona ny fandraisana sy ny filoha. Amaly anao ny vatana fandraisako aminay sy filoham-pirenena dia tsy manana olana mihitsy amin'ny fandraisana aminy. Fa mety misy olana manana olana ireo olona any velan'ireo satria mieritreritra hoe tsy fandraisana intsony mety amaivana amin'ny filoham-pirenena. Diso izy fa filoham-pirenena ne lany bahoaka ary matoa izy mbola lany dia mbola mety tsy hoe mety fa misy olona ny fidy azy tao tsy mivatoko rery ny ampalany amin'ny filoham-pirenena fa vaton'olona maro no nahalany azy. Ka nidresaka ny hoe manana quota mihitsy ianao amin'ny fanaindrena ireo mpiasam-panjakana ambony. Ka zay hoa le tsaoahely io tsaoahely io satria rehefa tsy azondrareo amin'ny resaka fanelezana tsao amin'ity dia ahely ny tsao ato ka raha misy an'izany zao fotsiny zavatra tenenareo omeo profo satria mora ny miaccuse olona gratuitement ohatran'izany fa raha misy profo hoe ty misy olona tena mijoro mihitsy hoe za tompoko tsy nomera tsy Ravatomanga dia sevo misy mijoro miteny